mandrika azy afahantsika miondrika anatrehany afahantsika manandratra vavaka isan'andro isan'andro aza vela izy fotoana anankiray ka omen'Andriamanitra anao ka tsy ararotinao zato isanjato eny mihoatra arany mba hahafahanao miona amin'Andriamanitra. Andehantsika tsy handray ny fotoana tahaka an'izao fahazarana. Andehantsika tsy hanana fomba fijery hoe efa manana zavatra andrasako fa ny tena marina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay natao hoe fahagagana ilay zavatra tsy niomananao nefa voninao anao amin'Andriamanitra. Arakaraka ny fisokafany fo, arakaraka ny fanantenanao ngeza sy ny finoanao n'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra mandatsaka sy mandrotsaka zavatra ngezabe ao anatin'ny fontsika tsiraray avy. Ny tena marina tsy misy fotoana tsara sy lehibe sy azo antoka raha tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rery ihany. Tsy mampiova ny inona ny fivoren'ny olombelona, tsy mampiova ny inona ny fihainoanao hira raha vao tsy misy Jesosy. Tsy mampiova ny inona ny fanaovanao action eritreretina ho tsara rehefa tsy misy Jesosy. Rehefa tsy Jesosy no ivon'ny zavatra rehetra, rehefa tsy Jesosy no ivon'ny fivoriana dia zava-poana ny zavatra rehetra. Ka amin'ity fotoana ity aza vela hisy antony hafa hisarika anao na amen'ny fonao. Aoka tsy nietaetanao amin'ny zavatra tianao azo fa nietaetanao te azo an Jesosy, te iray amin'i Jesosy. Asaiko anao hisangana raha sitraka ao dia andao tsika hivavaka. Hanomana ny fotsika, asaiko anao tena hoe anao vavaka manokana tompo omaniko ny foko Andriamanitra fahako miona aminao Jesosy. Aoka tsy ilay antony mampaniraka olombelona sy nofo no antony atongavako eto Jesosy, fa ilay antony mampangetaheta ny fanahiko dia ny firaisako aminao Andriamanitra. Vavakantsika tompoko Andriamanitra arainay tsara indrindra masina mandrakizay. Amin'ity fotoana ity Jesosy dia misaotra anao feno izahay fa matoa mbola misy andro sy fotoana ahafahanay miaraka tahaka an'izao Andriamanitra, dia mbola misy Andriamanitra mamindra fo aminay ao. Matoa mbola manana fotoana sy toerana izahay Andriamanitra sy fahafahana sy ny zavatra lafiny rehetra ahafahanay manatanteraka an'izany fotoana izany, dia misy anao mamindra fo sy miantra ao. Dia misaotra anao izahay Jesosy fa afaka mihaino ny teninao izahay isan'andro isan'andro. Misaotra anao izahay Jesosy fa afaka mihaino ny fahatsaranao, mahita ny fahatsaranao, miaina ny fahatsaranao izahay Andriamanitra. Tsy hoe tantaraina ny zavatra rehetra momba anao fa miaina Andriamanitra miaraka aminao mandrakariva. Ankehitriny Jesosy dia vonina ny fonay, vonina ny momba anay tsiraray avy Jesosy, iona aminao, ifandray aminao indray amin'ity fotoana ity Jesosy Kristy. Raiso ny toeranao Jesosy. Aoka ianao Andriamanitra no hipetraka eo amin'ilay toerana tsara indrindra ao anatin'ny fon'ny tsiraray avy Andriamanitra tsara indrindra, fa tsy misy tahaka anao, tsy misy toanao Andriamanitra. Eo amin'ilay toerana tiana hitazanana anao Andriamanitra, eo amin'ilay toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainanay, eo amin'ilay toeram-panapahana, eo amin'ilay toeram-pahefana. Eo Jesosy nao toeranao mandrakariva Andriamanitra tsara indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy, entindray izay fany masina androany. Aoka ianao fany masina manginy tsiraray avy indray amin'ity fotoana ity androany. Ampahafantatra, ampahatsiaro, ampahalala, ampianatra, hitantana any tsiraray avy. Ahafahanay mahafeno sy tonga eo amin'ilay fepetra takin'ilay ray. Ahafahanay tena hoe mahavita ny hiraka sy ny sitraponao any am-ponao lalina indrindra eo amin'ny fiainanay tsiraray avy Andriamanitra. Ovay ny motivation anay Andriamanitra, tsy ilay motivation mifamatotra amin'ny tany fa motivation mifamatotra amin'ny zavatra ara-panahy. Ovay ny momba anay Jesosy Kristy ny fomba fijerinay. Tena hoe ahita izay hitanao Andriamanitra, hiaina izay hiainanao, andre izay renao, atsapa izay atsapanao Jesosy Kristy. Amin'ity fotoana ity Jesosy, aoka anao ameno anay androany Andriamanitra. Aoka tsisy zavatra hafa akantoeranao amin'ny fiainanay tsiraray avy. Aoka anao hibahana tanteraka eo amin'ny tontolo-piainanay Andriamanitra. Aoka anao no teneninay, aoka anao no renesinay, aoka anao no jerenay, aoka anao no mpitantana ny tongotray, mpanetsika ny tananay, ny fitempo ny fonay, ny fieritreretanay Andriamanitra. Ho voatahiry ho fieritreretana madio mandrakariva Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao mpanjaka avo indrindra, masina mandrakizay, nanaovako izany vavaka izany. Amen. Andao tsika hitehaka mafy be ho an Jesosy irery ihany. Alleluia. Salamo fa telo amby enimpolo, salamo fa telo amby enimpolo, raha sitraka ao sokafo ny baibolinao. Alleluia. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo fa telo amby enimpolo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Raha antsika mamaky ampinoana, ampifaliana, ampientanana, tsy ampahazarana, avy ianao hiaina tsara ny ten'Andriamanitra anantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Andriamanitra ianao, mitady ianao fatratra aho, mangetaetanao ny fanahiko, maniry ianao nofoko eto amin'ny tany maina sy ny mangetana tsy misy rano. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitranao. Fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy
izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Halleloja, amen. Amin'ny anaranao Jesosy no anaratany ny tanany amin'izao fotoan'izao. Amin'ny anaranao Jesosy no iranay. Amin'ny anaranao Jesosy no amakina ny teny. Amin'ny anaranao Jesosy no etsehanay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy ity fotoana ity androany. Ary tsy misy ho indraindraina akoatry ny anaranao irery ihany eto amin'ity fitoerana ity sy ao anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy Jesosy Kristy. Aoka tsy hiova zany Jesosy Kristy fa ho tafatoetra, ho raikitra ao anatin'ny tsirairay avy fa ianao no ivo ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra tompony amin'ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Fa tena lehibe tokoa ianao Andriamanitra, le masina, le tsy miova, le avo indrindra, le mandraka izay. Alleluja, amen, amen. Afaka mipetrakantsika tompoko. Misy ten'Andriamanitra efa fantatsika tsara mihitsiny. Ten'Andriamanitra mametraka sy mitondra antsika ho amin'ny fanantenana. Izay fantatsika ny Korintiana 2:7 izay milaza toy izao, izay mbola tsy hitany maso na ren'ny sofina nendry tao am-pon'ny olona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Matetika sika rehefa maheno zany ten'Andriamanitra zany dia mahita ny sarin'Andriamanitra manamboatra zavatra anankiray ho antsika. Nefa ny tena marina dia ny ten'Andriamanitra milaza hoe namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Raha ny tena marina zany dia izao tsy ilay zavatra eritreretina ho azo no amboarina amin'ny fotoana izay andraisanao ny ten'Andriamanitra, fa ny masinao mijery no amboarin'Andriamanitra iona amin'ilay zavatra efa vita. Androany dia ataovy mafy ny fononao, ataovy misokatra ny fonao androany, fa misy zavatra tokony amboarina ny aminao. Hitanao, ny fiara anankiray tsy manaiky hiditra garazy raha tsy lesy lahatra ny tompony hoe misy simba ty. Dia tahaka an'izany koa tsika tsirairay avy mety tonga aty am-piangonantsika fa tsy resy lahatra hoe misy zavatra tokony amboarina amintsika tsirairay avy. Mety mandany fotoantsika nefa tsy miova mihitsy ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Satria anatsika mbola tsy manaiky hoe misy zavatra tokony hovaina sy amboarina taonako. Amin'ny fotoana anankiray rehefa tsapanao fa misy teboka tokony ahitsy sy amboarina ao aminao, dia efa tanteraka ampinoana sahady ao aminao ilay izy. Amen. Nangatahako aminao androany dia izao hoe aza miandry fiovana eny amin'ny hafa fa miandrasa fiovana ao aminao tahaka ny andrasan'i Jesosy ianao miova isan'andro isan'andro. Raha mbola misy maso mihiratra dia aza hiratra aloha amin'ny masom-panahy ny maso ara-nofo. Na dia mikipy aranao maraina mbola tsy taitra akory dia aoka ny fanahinao nefa miaina sahady ny tontolo ara-panahy, zany hoe feno fiderana an'Andriamanitra. Le fisokafa amin'ny masontsika ara-panahy dia zava-dehibe lavitra noho ny fahitanao ny zavatra ny tany. Dia amin'ity fotoana ity dia asaiko manokana ianao hivavaka isika amin'izao fotoan'izao, hanao fiankofantsika amin'izao fotoan'izao, fa izao manaiky eo hovain'ny ten'Andriamanitra ianao. Ataontsika hivavaka raha sitraka ao. Tompo amin'ity fotoana ity Jesosy, tsy tonga eto izay handahatra ny programanay Andriamanitra, tsy tonga eto izay saintsaina akory Andriamanitra inona ny zavatra tokony sy mety indrindra amin'ny fiainanay, fa izao Jesosy tonga eto izahay amboarina, tonga eto izahay tahaka n'ilay tao Edena, ianao mamola vola mba hanova ny endrika hifanaraka amin'izay programanao Andriamanitra. Dia aoka ianao Jesosy Kristy amin'ity fotoana ity koa handray ny fony tsirairay avy, ka hanao ny fonay tahaka ny tanimanga, hanova ny endrika zay ny endrika ny tsirairay avy ho arak'ilay endrika izay tena efa andrasanao sy mety aminao Andriamanitra. Aoka tsy izahay no hijery sary dia hiezaka ny hanova ny fiainanay, fa aoka ianao Andriamanitra ilay mpanao ny zavatra rehetra no handray an-tanàna ny fiainan'ny tsirairay avy ka hanova ny fonay tsirairay avy. Matoa izay tonga eto Jesosy dia manana etaeta, ary matoa izay tonga eto Jesosy dia manaiky ny hiova ihany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy, sokafanay ny momba ny tsirairay avy, dia hiteny izay hovay izahay Jesosy. Ataontsika hiteny an'izany androany hovay Jesosy, amboary Jesosy. Atao vavaka ao izany hoe Tompo amboary Andriamanitra androany. Aoka nahaka anao tanteraka amin'ny momba rehetra, amin'ny vavako, amin'ny sofiko, amin'ny fiteniko, amin'ny fijeriko, amin'ny fietretako. Aoka ianao mihitsy Andriamanitra no velona atao anatiko, ameno aho isan'andro isan'andro. Raisiko amin'ny finoana izany, ary androany dia efa samy misaotra sahady efa tanteraka amiko izany Andriamanitra. Alleluia. Misaotra anao izay Jesosy, mankasitraka feno anao izay Jesosy ny amin'ny tombontsoa manokana indray ahafahany miovy ilay taona atrehanao androany. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny isan'andro isan'andronay, ny amin'ny isan'oranay, ny amin'ny isan-tsegonatra Jesosy tena tsapanay hoe eo foana ianao.
mankasitraka anao zay Jesosy eo ny aty lalo fononay dia hoentinay manome voninahitra anao hoentinay misaotra eto anatrihanao androany lehibe loatra ianao Jesosy lehibe loatra ianao eo anivonay tsirairay avy mankasitraka anao zay Jesosy eo ny amin'ny fanahinao misaotra anao zay ny amin'ny fitarianao ny fitantananao misaotra anao zay fa eto ianao ozy izy nyteninao hoe eo amin'ny toerana zay entsonao ny anarako dia eo no anantonako sy hitahiko anareo mankasitraka anao zay Jesosy eo misaotra ny amin'ny fanatrehanao tompo lehibe loatra ianao Jesosy misaotra lehibe ny fitiavanao misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra anao Jesosy
jesosy io misaotra anao zay jesosy tena zany tokoa tompo no ventsoventsombahavaka anay androany jesosy io mankasitraka feno anao zay fa tsy takatry ny sainay tompo ny fiasanao isan'andro san'andro eo amin'ny fiainanay jesosy mankasitraka anao zay fa tsapanay tokoa jesosy fa rehefa eto amin'ny fanatrehanao zay jesosy dia mahatsapa fahatokina mahatsapy zay jesosy ny tananao zay miazona amin'ny fiainanay miatoraka aminay eto tena mankasitraka anao zay jesosy ianao no andriamanitra mpiaino vavaka ianao no antony no forehetra eto indray androany jesosy tena hoe mankasitraka anao zay jesosy sambatra loatra zay jesosy eo isan'ny fidinao isan'ny taominao anantona anao eto amin'ny tempolinao androany jesosy fokisy zava-tsoa avy amin'ny lanitra anao zay jesosy eo fokisy zava-tsoa eto zay zay avy jesosy eo dia ny zava-panahy aminao zay mifaniriana lalina jesosy ny fahavokisan'ny zava-panahy tompo zay ny tena hitahita-ponay androany jesosy eo mangataka izay tompo fanahinao tena meno anay tsirairay avy itondray androany aoka ny fanahinao tompo tena azo toerana ty anatinay tsirairay avy androany raiso toeranao fanay masonao raiso ny toeranao fanay masonao fenoy anao zao toerana zao fenoy anao fony tsirairay avy eto androany fenoy anao zao toerana zao aoka ny afo fanahinao irehatra itondray androany jesosy fenoy anao zay tompo mangetaheta feno anao zay fanay masina androany fenoy momba nay tsirairay avy fanay masonao aoka tena hibohiboky eto tompo fa fenonao androany mangetaheta lalanao zay jesosy fenoy tanterakao drago finyerinao mande tsy oreraka fanay eo midiny anao ka fenoy tanterakao drago finyerinao mande tsy oreraka Yeah.
tsy ampy isaoranay anao zany jesosy fa ianao mahita ny ao anatin'ny fonay lalina anatin'ny fonay tsirairay avy tena tian'io fankasitrahana tanteraka anao zay androany jesosy mitady mendrika anao zany tompo mankasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetra jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fitarianao misaotra anao zay jesosy fa mbola isan'ny afaka manandratra anao eto indray androany isan'ny amenao opportunité ianonao androany mankasitraka lalinanao zay jesosy mankasitraka anao fananay tompo mba voninahitra anao mombanay rehetra manandratra lalinanao zay jesosy ianao ilay tomponay sy mpanjakanay ianao no ankofanay eto androany ianao no dirainay sy asandratray eto androany jesosy ianao ilay mpanjaka ny fonay ianao ilay tomponay jesosy ianao ilay tsy miova homaly sy anio ary mandrakizay ary rehefa nilaza ianao jesosy dia tsy maintsy hoe fainao ny teninao mankasitraka fenonao zay jesosy matsapa zay fa en sécurité rehefa miaraka aminao jesosy tena mankasitraka anao zay jesosy saotra jesosy asandratra sy ameny voninahitra eto fatokianao androany tompo ianao ilay omaly anio any mandrakizay izalazainao dia zay no ataonao Simbamandao timiu Famatuketram ni farani Anjamanitra mitsokanao Matuklotianao tiandao Tian disfanatenan Purfunau izantam di fienaku Katsapaku anke ichi Matuklo tiandau tiandauai Matuklo tiandau tiandauai Matuklocha tian disfanatenan Purfunau izantam ni fienaku Katsapaku anke ichin Matuklocha tiandau tiandauai Izalazainao, design what
Sapanayzany ankehitriny tianao loatra tsy mba andahoay mandraky izay sotra Jesosy mifa mitramponao sotra ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny fitahinao ny fitantananao mankasitrakanao levelotranao yerinao fitiavanao Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy ny amin'ny famindramponao ny fiainana isan'andro san'andro sotra ny amin'ny fahasoavanao Jesosy misaotra anao zay Jesosy eo ny amin'ny fiasanao mandrakariva ny fiainana ny fiazonanao ny fiainana tsirairay avy fiazonanao ny ainay tsirairay avy Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy misaotra ny amin'ny fahasalamana ny amin'ny tombonandro mpahavelomana mankasitraka anao isan'andro san'andro zay Jesosy tena maneho fakasitrahana anao zay Jesosy ny amin'ny isan'andro san'andro nay tompo misaotra anao zay Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy malalo mankasitraka Jesosy misaotra Jesosy fa tsy hainy toy izao tena ho ianao tompo mankasitraka fenao zay Jesosy misaotra ny amin'ny fiasanao misaotra ny amin'ny fombany mahagaga Jesosy tsy takatry ny sainay Jesosy mankasitraka anao zay tompo Jesosy misaotra anao zay
misaotra jesosy fa nataonao isan'ny zanako zay tsirairay avy misaotra jesosy eo mankasitraka feno anao zay jesosy ny amin'izany tombontsoa be omenao anay tsirairay avy zany jesosy androany misaotra jesosy eo mankasitraka feno anao zay tompo misaotra anao zay jesosy ny amin'ny fitiavanao anay jesosy efa tamin'ny toerana ratsy indrindra zay jesosy eo nankarinao ny sotominao amin'ny lalanao ny sotominao ho isan'ny zanako ao mankasitraka feno anao zay jesosy alleluia asandratray feno ianao tompo asandratray eto ianao jesosy eo asandratray ny anaranao le anarana tsara indrindra le mendrika hoderaina indrindra le anarana ambony sady lehibe ambony anarana rehetra mankasitraka feno anao zay jesosy eo misaotra anao zay tompo alleluia alleluia asandratray eto ianao jesosy raha izy tompo ny fiankofanay androany aoka jesosy eo mba mantraka asitrahana ny fiankofanay tsirairay avy androany jesosy mankasitraka anao zay tompo mame voninahitra feno anao zay misaotra ny amin'ny fahafeno fananao jesosy misaotra anao zay jesosy ny aminay tsirairay avy alleluia lehibe anao jesosy lehibe loatra ianao jesosy mideranao zay mankalaza anao manome voninahitra anao isan'androandro manandratra anao zay efa tomponay sy mpanjakanay ianao raha izy tompo ny fiankofanay raha izy tompo ny fiankofanay ny fanandratanay androany jesosy alleluia alleluia ho anao tompo alleluia Hallelujah.
misaotra Jesosy io makasitraka anao zay Jesosy misaotra ny amin'izao fotoana izao Tompo makasitraka feno anao zay tsirairay avy manome voninahitra anao zay halleluia. Halleluja. Dao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy antsika anovo fantanantsika any amin'ny lanitra ka sitraka ny mpanjaka sy tompony tompo oka ny fony zay rehetra manam-pofinaina tonga eto anokatra ny ao anatin'ny fanahany anome voninahitra n'ilay tokana mitoetra eto anivontsika mpanjaka sy tompony tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ataontsika kasitraka azy ny amin'ny andro maina, ny amin'ny orana ny sahatra aloha, ny amin'ny rano nanomboka ny eniena, ny amin'ireo karazan-javatra maro be hitany masosika izay tsy tanteraka teo amin'ny fiainantsika raha tsy dia tanan'Andriamanitra fotsiny tsotro izao. Tsy misy tao ambadika ireny afa-tsy ilay tokana, ilay manam-pahefana amin'ny rivotra, manam-pahefana amin'ny rano, ilay manam-pahefana amin'izao rehetra izao. Mendrika ho azy mifidy ran'ny olona, aovavany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy mifonao manontolo. Tenena amin'Andriamanitra androany, tonga eto Andriamanitra, tonga eto ka sitraka anao ny fanahy, mifokony ao anatiko iray manontolo, anome voninahitra sy fankasitrahana anao fampanjaka ianao. Misaotra ny amin'ny fiarovana, misaotra ny amin'ny fampijoroana anahy, fitehirizana anahy, ny amin'ny famindram-po sy ny famonjena anahy. Mendrika ianao Tompo, ho anao ny fiderana mandrakizay, ny foko hideranao, ny fanahiko enkohako eo anatrehanao, ny ao anatiko lalina anaiky ny fiandriananao, fampanjaka mandrakizay ianao. Ko misandrata androany hariva Tompo, misandrata eo amin'ny seza fiandriananao, misandrata amin'ny mahampanjaka sy Tompo anao. Dia aoko ty fivoriana ty, eo ambany fitarianao tanteraka, eo ambany fiarovanao tanteraka, eo ambany fandrakofan'ny ranao sarobidy tanteraka. Dia misandrata Jesosy androany, mendrika ianao ny fiderana sy fitsaoana, ny fankasitrahana mandrakizay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra, orakoraka mafy be ho an'ny ato an-trano an' Jesosy. Halleluja. Mahita ny Tompo androany hariva amangy anao amin'ny teny fiainana, ary inoko fa ny zavatritra tsy zarainy eto tonga dia hitondra pirofo tsy azo lavina, azo tsapahitanana eo amin'ny fiainanao ny fiatraikany izany. Raha mino an'izany anao dia mitiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Misy zavatra anankiray tiako atao vavaka akira androany, ahovany amin'ny lanitra aloha ny taninao dia tenenao Andriamanitra, fenoy Tompo androany, tena fenoy ny teninao, fenoy ny fahamarinanao, fenoy ny fanahy masinao. Tiako ho plein tanteraka ny réservoir ara-panahiko miala eto amin'ity toeranyity androany. Ianao Tompo ny tena iriko, ianao ny ilaiko, ianao ny fafenonao, ny tena tiako ameno androany hariva. Halleluja. Fenoy Tompo mitafotafo ity siny izay nomenao ahy, famire-tareda toniafo izay etaetany fanahy. Feno Tompo
fanoanay tompo androany ariva, mitenena aminay androany ariva. Aoka ny afony teny hitondra firehetana ao anatinay, ary aoka ny fananao hiasa mahery eo ambadiky ny fanambarana, anokatra ny vision anay, ahita ny fahatsaranao. Tompo androany, reo fanary eradreraka mpaherezo, reo miraviravy tanana toany fanamazoto, reo mila fanasitranana kasio amin'ny alalan'ny teninao, ary zay rehetra mila ny fanohananao feno amin'ny lafi-piainany rehetra, ny fanany ny ainy sy ny tenany, ianao ilay fahafenona ilainy mameno rehetra eo ny fiainanay. Mitenena tompo fa meno anao zay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amen. Ndao tsika ity antarana mafy eo an'Andriamanitra, mahazo toerana tompoko. Halleluja. Herinandro pahatserovana tsika ity herinandro ity a, inoko fa be dia be a ny manam-pahatsapana zany fahatserovany tompo sy famanginy tompo azo manokana zany. Amen. Anatin'ny herinandro bavaka sy fadikany tsika hiditra amin'ny tapany fahatelo amin'iny herinandro iny a, zakiondalana famaranana ny vavaka sy fifadikanina. Io fotoana io dia tena fotoana rarotona tokoa ny olona izay manapatakarana ny asarbidiny zany. Fatatsika tamin'ity herinandro ity ny résumé rehetra izay tao anatin'ny sekoly 3 andro mikasika momba ny fifantohantsika ao anaty vavaka, ao fanahy vavaka, ny etsika mampijoro an'Andriamanitra, amaly antsika ao anatin'ny vavaka akasitrahan'Andriamanitra. Fa androany ariva hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fanampiany fanamasina, inona ny vavaka tena tsy azo hidivirana fa tsy maintsy valian'Andriamanitra. Jaona 2:20. Jesosy niresaka tamin'ny mpianany, ozy izy hoe mandraka ankehitriny ozy izy, dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ohatran'ny mahavariana be zany teny zany hoe mandraka ankehitriny. Zany hoe mbola tsy nisy mihitsy ve zany tany aloha vavaka nataon'ny mpianatra ka nandona ny fon'Andriamanitra, mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Nareo ve tsy nahita fa magaga zany fanontaniana petraka Jesosy zany? Ianao mivavaka foana isan'andro, kanefa misy fotoana anankiray Jesosy mijoro tampoka dia miteny hoe mandraka androany mbola tsy mivavaka mihitsy nareo. Fa inona no mahatonga ny tompo milaza hoe mandraka ankehitriny androany zao fotoana zao dia mbola tsy nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo? Io midika fa ny vavaka izay ataontsika eo anatren'Andriamanitra dia izay vavaka tiantsika mba ho henon'Andriamanitra. Fa misy ny vavaka andrasan'Andriamanitra amintsika mba tian'Andriamanitra ho henona avy amintsika. Miainga avy amin'ny etaeta ao anatin'ny fotsika, mifanaraka amin'ny etaeta n'Andriamanitra. Zavatra hitako eto Jesosy tehiteny Jesosy hoe ny vavaka akasitrahako dia zay le tena tiako valiana, fa tsy le vavaka sandratrao isan'andro everinao mba tianao ho valiko ka mahatonga anao mandoalika eo anatrehako. Eto Baiboly dia milaza fa tsy possible mihitsy zany hoe olona anankiray zany ka tsy mivavaka tamin'Andriamanitra. Ny olona mivavaka amin'Andriamanitra, vao miantso fotsiny Andriamanitra ampio dia efa vavaka zany. Vavaka ihany koa ianao miteny hoe tompo, ty zavatra anankiray ty tena ilako ny fidiranao an-tsaitra sy ny fanelanelananao, vavaka zany. Fa eto Jesosy mahavariana be ny zavatra nolazainy, tsy le vavaka mahazatra ny olona ny andrasany amin'ny olona, fa le vavaka tianao sandratry ny olona. Midika vavaka manome lanja ny ara-panahy. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Zany hoe ny fahatanterahany fifalianao tsy ao ambadiky ny fahaizanao mivavaka sy maneho ny etaeta-ponao eo anatren'Andriamanitra, fa ao ambadiky ny famalianao ny etaeta n'Andriamanitra, valianao amam-bavaka.
misy vavaka zany andrasan'Andriamanitra dia ilay fifalianao mihitsy ny tanteraka ao anatin'izay, tsy ny ampaha-pifalianao fa ny fifalianao rehetra. Inona ilay izy? Vavaka asandratry ny olona manome lanja ny ara-panahy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Vavaka tian'Andriamanitra hoe zany tena hoe mampitomany ianao, ny ranomasinao raraka avy tena mafana ny fonao dia zao le vavaka anankiray toytoy izao. Andriamanitra tena tia hanana firaisana sy fiombonana lalina aminao. Andriamanitra reto toetra reto fahazarana namatotrahatra amin'izay tena tiako Andriamanitra raha miaisotro ny fiainako. Reto toetra reto zay takiany sitraponao sy ny teninao tsy akasitranao nefa mbola iainako, nefa efa nandritry ny 50 taona ao atao jobily azao nanompo anao foana. Tompo reto fa ty zavatra ty ny tena iriko aminao, ny atonga ny fahamasinanao ho tonga fiainako, ny fahamarinanao ho tonga fiainako andavanandro, iainako isanandro, ny atonga ny teninao hitoetra betsaka sy ho velona ato anatiko, ny atonga ny réactionko miatikady tonga dia normal be ny mamoaka ny vokatry ny fanahy. Zavatra ohatr'izany zao mahaliana n'Andriamanitra satria misy fiatraikany amin'ny vokatry ny famonjena izay nieretany teo amin'ny azy fijaliana. Teny aminao Kristy Jesosy tsy tonga nanolo tena teo amin'ny azy fijaliana mba hamaly izay ilainao, tsy hamaly ny filantsika natonga azy teo amin'ny azy fijaliana aloha, fa natonga azy teo amin'ny azy fijaliana dia ny atonga anao hisitraka ny famonjeny, zany hoe ahasoa ny fanahinao aloha voasoa ny fiainanao ray manontolo. Amen. Noho izany ny lanja ny famonjena ny fiainam-panahinao dia ambony lavitra amin'Andriamanitra noho ny fanovampiainana izay tadiavinao ety ivelany. Na inona sokajin'izany, na inona sokajin'izany. Fa rehefa tanteraka amin'ny fifantohanao amin'izay fanirian'Andriamanitra, ampijoranao tanteraka sy fiainao amin'ny sitrapony, mora amin'Andriamanitra ny hamaly anao, atanteraka amin'ny fifalianao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo satria ianao amin'ny voalohany mety tsy mampaninona an'Andriamanitra raha ohatra ka le mampahory anao no entinao. Fa rehefa tafiditra ho aminy ianao dia tokony hatsapa ny alalo ny fitiavany ianao, mety hiteraka fampahoriana ho azy satria izay nefa nieretany roarivo-taona lasa teo amin'ny azy fijaliana raha sanatria ka very ny ainao. Ao vetsika misy zavatra indraindray andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika firetana ao amin'ny sitrapony, fijoroana ao amin'ny teniny, fanananao fiadanana miatrika ny adinao rehetra satria manana lanja sy fahatakarany ianao, ny fahalehibiazan'ny ara-panahy ao ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tadio fa ny fitoerantsika eo amin'ny nofo, ny fahafahantsika tena mbola hoe miaina sy misitraka an'izany atao hoe fahatsarana rehetra hita maso eto ambonin'ny tany zany. Tsisy olona tsy te hifaly zany amin'ny zavatra iainany. Rehefa tanteraka ny faniriany sy ny filany eto ambonin'ny tany, tsisy olona tsy faly amin'izany. Zany le atao hoe fifaliana ordinaire. Fa le fifaliana tian'Andriamanitra hananany olona dia le fifaliana miaina ny fiombonanao amin'Andriamanitra, misy fiantraikany lalina ao anatinao, tena renao sy tsapanao fa manomboka dify anao ny tahotra, dify anao ny tebiteby, renao mihitsy hoe misy fitsarana ao anatinao, tsy misy hidirany aminao hoe mety be ny zavatra atao na tsy, fa manana filaminana ao anaty ianao mahatsapa feo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Izay fahatsapan'izay tsy tanteraka ao anatin'ny olona tsy manana communion amin'Andriamanitra tsara. Ao ve tsika teny Jesosy mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangatady azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Tamin'ny heriny any resaka mikasika momba ny Elipa aminany sy ny fanatitra nataony. Rasana ny zanak'omby teo ambony altara, naoriny Eli ny altara, nitondrahana rano itery ny altara. Ny rano nefa tamin'izany tsy misy, nefa ny rano ny fiainan'ny olona, tsy sakafo ny fiainan'ny olona, tsy jus ny fiainan'ny olona, tsy ranom-boaloboka fa rano. Rehefa 3 taona sy tapany maina ny tany, nefa ny zavatra nangatahany Eli rano.
zany hoe endriky ny ara-panan'le izy le endriky ny fiainanao ray manontolo mihitsy maneho ny fananao ny ainao sy ny tenanao atolotra ao anatren'andriamanitra le ranona tondraka intelo takinyle fanatitra mba hampilatsaka ny afo raha ny tokony ho izy ny kitay raha maina tondrahana rano tsy mirehitra fa nitondrahana rano afapo tsara mihitsy satria intelo miverina le izy kanefa nahavariana ny dedadeda ny afo ary nilatsaka avy any an-danitra no nifahakasitran'andriamanitra na nehoany tamin'ny Israely fa le fanolorantena tsara no akasitrahan'andriamanitra mihoatra lavitra no mifanatitra hodorana ka rehefa tanteraka hopotsika ny fanolorantena mendrika eo anatren'andriamanitra dia tsy sakana ho an'ny fijoroam-panontronana zany aneo amin'ny fiainanao fa miaraka aminao izy zay no mahatonga an'i Jesosy nilaza ny olona mahatsapa avy eo amin'ny fiainan'andriamanitra dia lavitra ny fanahina izy satria fantany fa andriamanitra rehefa eo amin'ny fiainanao dia miantoka anao izy hitanareo na isika mitondra ny fiainantsika mpanahina eo an-tongotry ny tompo aza dia efa mampanontany tena ny fiombonantsika amin'andriamanitra satria ny filantsika ihany no mampirisika antsika hanantona azy fa raha totsika mametraka ny ara-panahintsika sy ny aintsika ho manan-danja mihoatra noho ny zavatra rehetra dia zao fonao azy le fanahina ao anatin'ny fotsika rehefa miresaka aminy fa mipetraka ny antoka hoe rehefa iteny amiko andriamanitra dia amaly ahy izy zany hoe tonga dia misy fitsarana ao anatinao izy mahafantatra momba ary ray manontolo tsy mila tany saiko ny fahoriako fa fantany manjoa rehetra fa zao fotsiny anatsara ny fijoroako eo anatrehany a ary ifandray amin'ny fanambaran'ny teniny mba hananako fisokafana mitadiavin'andriamanitra aminao tsy ianao mitanisa ao anaty fanahina mambavaka ny zavatra ilainao fianao manana fatakarana sy révélation eo am-pivavahana atonga anao ifandray amin'andriamanitra tsy mahareteka ao an'andriamanitra andao a hiditra lalindalina kokoa afaka miditra bebe kokoa ao amin'ny tompontsika ao anatin'izany fanambarana zany hitanareo mivavaka mponona dia vavaka manova ny attitude anao melohany vavaka mbola mety mipetraka le tahotra fa orinany vavaka tonga dia matanjaka ny finoanao eninao mihitsy hoe tsy mitovy ny avant et après satria le fametranao mambavaka ny zavatra rehetra dia midika fa misy fahatokiana an'andriamanitra ao anatinao zany hoe melohany ny andolianao renao mihitsy hoe mbola mavesatra le nofo fa rehefa vita le vavaka tokony horenao après le vavaka hoe efa niraisin'andriamanitra le ady tsy tonga ho azy ao anatinao zay raha tsy manana révélation ianao inona moa le révélation ny révélation a dia ohatran'ny karazana cible rehefa hitifitra zavatra anankiray ianao rehefa ianao mitifitra mikendry zavatra anankiray a dia misy tokony cible ianao hoe ry nikendreko mba ho azoko hitanareo a ny révélation a dia cible ny vavaka hainy vavaka ny révélation na ny fanambarana ny vavaka mahery a dia vavaka mivoaka amin'ny vavanao avy amin'ny fanambarana voarainao avy amin'andriamanitra ny fanambarana na révélation dia manome anao ny karazana orientation mitondra anao any amin'le tanjona tena tianao atongavana andolenao anatren'andriamanitra manovany ao anatinao anapasahina ny révélation anosika anao anana antoka ao anatin'ny fonao zay le atao hoe finoana fa rehefa misokatra ny vavanao a dia miaino sy mamaly ianao andriamanitra ny révélation dia tadio a ilay teny velona tonga ao anatinao avy amin'andriamanitra avy ao amin'ny baiboly tonga le teny ao anatinao no velomo fanamasina ny fananao nandray inspiration avy amin'ny fanamasina avy amin'io teny io ny fananao zany hoe le teny velona ao anatinao dia le teny noentin'ny fanamasina ao am-ponao mamelombelona ny ao anatinao naniraka anao hivavaka amin'andriamanitra azanao fipetraka le izy zany hoe meloha amin'ny fotoana hivavana ianao zany ataovy azo antoka fa nandray zavatra avy amin'andriamanitra hiditra lalindalina kokoa tsika tadio zao zavatra zao Jesosy ny teny tamin'ny mpianany mampianarana hivavaka satria variana amin'ny mpianatra nandreny Jesosy ny teny hoe mandraka ankehitriny dia mbola tsy nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo mangata dia omeny nareo mba atanteraka ny fifalianareo
ny olona mpianatra ny tsy hoe tsy mivavaka ry zareo e fa ny hoe ahoana ny vavaka mety amin'Andriamanitra satria variana izy ireo mahita an' Jesosy valiana foana isaky ny miantso ny vavaka tena tiany Jesosy ho lazainy eto mba hahatonga ny tompo iain'ny mpianatra dia vavaka misy fanambarana tohana ny fanambarana ny révélation nitakiny anana ny mpianatra no anoana ny vavaka zay ataony atonga azo valiana sy andray valiny avy amin'Andriamanitra tsara betsaka ny vavaka tsy mahataitra an'Andriamanitra satria vavaka tsy misy révélation manohana azy inoko fa misy révélation anatin'ny vavaka manomboka androany ariva zao ny zavatra hitsanga inoko mihitsiny fa hanomboka isy révélation amin'izay ao anatin'ny vavaka zay ataonao ary rehefa manomboka foazin'Andriamanitra anatin'ny révélation le vavaka satria misy teny manohana manovany ao anatinao mazaka ny fomba fijerinao dia ianao le karazan'olona tsy hoe variana sy miandry ny kasika Andriamanitra ntsony fa ianao mihitsy le karazan'olona akasika an'Andriamanitra amin'izay ao ve tsika ny vavaka tsy misy révélation dia toy ny vavaka tsy misy cible manaitra rehefa tsy misy vokany mety mivavaka ianao ohatran'le maramila rehefa manomboka paritak'olona ndray sommation fotsiny le vavaka fa tsisy valina le valy dia paritaka fotsiny ny olona fa rehefa misy cible io a dia tadio tsy maintsy misy samboropotsiny io satria tsy maintsy misy azo rehefa ao ny révélation dia misy fiatraikany vavaka ao satria tratra le tanjona ao anatin'le vavaka ny révélation dia tadio a izy ny cible zay manome lanja ny vavaka zay ataonao eo anatrean'Andriamanitra raha mitifitra kanefa tsisy cible dia tsisy fiatraikany zany sans effet mifetsony azy amin'ny teny vazaha tsisy fiatraikany zany mahatonga ny miaramila rehefa manaitra izy mamparitak'olona dia tadio any tonga dia mitifidanitra izy toatr'izay mihitsy ny vavaky ny olona tsisy révélation ohatra ny maramila mitifidanitra sady tsisy vokatra ny tsisy cible rehefa tsy mipetraka tsara ny tanjona sy cible ao anaty dia tadio tsara ao anaty vavaka dia reraka ny mpivavaka nao ny atsika jery kely ohatra anankiray tao anaty baiboly nisy vehivavy nitsidrana ndritro 12 taona ao marka toko 5:5 ka hatramin'ny 5:7 ao marka toko 5:5 ka hatramin'ny 5:7 nao ny evakitsika kely io teny io fa fantatsika tsy anjery fa tsy maninona ho averintsika kely ihany aloha zao mivaky ny teny ary nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nitsisitrana fa vao mainka koa ny anarary kokoa azy koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany any aza ny voatendriko dia ho sitrana zany hoe efa niomana tany an-trano io raha matoy io zany melohan'ny fotoana tongavany teo amin'i Jesosy ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny zany hoe ka tsarony teo amin'ny tenany fa sitrana izy ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy herin'ala taminy dia niodina teo fovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza manendry ny lambako zany fa hoy mpianany taminy hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao be dia be no mikitika anao ny dikany fa hoy ianao va iza ny nanendry ahy 2:30 ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao zany fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nakeo amin'ny izy ka ny ankohaka teo anatrehany ananambara tamin'ny marina rehetra ary hoy izy taminy anaka ny finoanao no mahasitrana anao mandehana soma tsara ary sitrana amin'ny aretinao inona ny zavatra nitranga teto tia vehivavy tia nitady an'i Jesosy ny lohavany révélation nanana révélation izy hoe za vao ikasika ny lambany dia ifandray amin'ny fanasitranany taizy io révélation io nyraisin'io vehivavy io tsy tonga ho azy tao amin'io vehivavy io ny révélation ikasika ny lamban'i Jesosy fa hitako tao amin'ny testamenta taloha natsapa ny lanjan'le kasika ty vehivavy ty satria mpamaky baiboly izy angamba efa tonga tao amin'ny sinagoga foana ary ny olona rehefa marary tsy tapidalakale vatra ipito mandoalika sy mitady an'Andriamanitra voky ny tenin'Andriamanitra le raha matoa ny antony dia tsotra rehefa tapidalakale ny olona dia tsy misy anterana afaka ohatra an'Andriamanitra amin'izay noho izany ty vehivavy ty matoa tonga tao anatin'ny sainy le hoe ikasika ny lambany a dia nahita izy révélation tao boky Malaky toko 7 ny 9:20 amidika teny fototra io dia lambany voalaza Malaky alleluia toko 7 ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary hiposaka aminareo izay mahatahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranany eo amin'ny tanany amin'ny teny hebreo elany
nefa ny amin'dika teny fototra ihany koa voalaza fa lambany ary ivoaka ianareo ka ifaly evanja toy ny zanakombo mifa zany hoe nahitany bokyny Malaky toko 7:20 le vehivavy dia teraka tao anatiny ny fitsiriany saina hoe na ny lambany ary ny voakasiko dia tondra fanasitranana ho azany. Jesosy zany no hitan'le raha matoa tao anatin'io révélation io. Dia hoy izy le vehivavy, iza moa tao anaty baiboly ilay tondra fanasitrana dia izy masoandro ny fahamarinana. Zany hoe nahitan'i Jesosy ho toy ny masoandro ny fahamarinana ity vehivavy ity. Satria mbola tsy nisy tao Jerusalema zany hoe olona anankiray nampaminany zany na andehandeha nanao soa nosoran'Andriamanitra amin'ny fanasy hery hitondra fanasitranana ankoatran'i Jesosy. Ozy izy le vehivavy rehefa voaray n'io teny io, na dia ny lambany fotsiny azy dia ho ritra ny loharanina rehetina rehetra eo amin'ny tenako ho sitrana. Ny finoany sy ny vavaka nataony dia nisy révélation. Nandraitsika tsy mijoro amin'ny fanambarana fa mihaino zavatra hafa dia manjary excuse fotsiny vavaka izay ataontsika eo anatren'Andriamanitra. Misy taontsika mivavaka amin'Andriamanitra tsy surakory zato isan-jato hoe Andriamanitra anao nankina antsika ny zavatra rehetra fa sady mandoalika ianao nefa misaina paracetamol. Sady mandoalika ianao mametraka ny fanafody ho vahaolana mbola mavesatra kokoa ao anatin'ny sainao azy lanja ny fanafody no dekapaka ny retan'i Jesosy 2 arivo taona lasa. Hitanareo baiboly dia milaza fa amin'ny andro farany angatsika ny finoana maro. Ny finoana mangatsika tompoko dia finoana mametraka ny zavatra hafa mitovy lanja amin'ny famonjena izay vitan'Andriamanitra sy ny tekapaka izay naretan'i Jesosy. Za teny aminareo andro any hariva fa afaky nyaina fanasitranana ianao ao anaty fahatokiana sy fitsaharana amin'izay fanambarana rehetra omen'Andriamanitra anao. Tsy maharety ka ao an'Andriamanitra. Fa maninona ity vehivavy ity tonga dia zato isan-jato Jesosy satria efa lany tampanao fanafody maro ny volany. Tsisy ninina azo atao tsony izy. Zany hoe raha ny tena marina zany raha ny moyen eo ampelantanany dia tsy afaka tsony anome izay zavatra rehetra ilainy. Tapidalaka ilay izy efa lany daholo ny fanafody arakaraka ny nanan'ilay fanafody namoana an'ilay volany vao maina rary. Dia ozy izy ny baiboly eto tsisy ninina azo atao tsony amin'ilay vehivavy fa miandry fahafatesana. Fa rehefa tao anatin'izany firavaka vitanana tao anatin'izany olana lalana izany izy dia nahatsiaro izy ny fanambarana tao Malaky 3:20 hoe mety ity olony ity mbola mety tsy surakory izy fa vokatry ny vavolombelona reniny amin'i Jesosy tonga dia teraka tao anatin'ny fony hoe zao ny zavatra tsapako ty teny mpahamarinana ity anova zavatra be dia be eo amin'ny tantara-piainako. Wow, nahita tena fa zao izy mitondra fanasitranana eny amin'ny lambany na eny amin'ny elany. Noho izany zao fantatro fa na tsy voatery ohatran'ireo olona be dia be zany hoe ny tao an-tsahan'ireo olona be dia be mifanesika niaraka tamin'i Jesosy niandry nikasika Andriamanitra fa izy nanomana amin'ny fony tamin'ny fanambarana nahakasika an'Andriamanitra. Tsy mitovy le izy. Reo olona mifanety ireo samy mikasika an'i Jesosy daholo, mifanety tamin'i Jesosy daholo. Na mpianatra ary nanontany hoe betsaka ny olona ko manino ianao manontany hoe iza no mikasika anao. Fotsi Jesosy misy kasika hafa kely zany. Mahagaga rehefa Jesosy mbola tsy nampianatra mihitsy teo amin'ny sekoly ny teny hoe nareo ny afaka hikasika dia sitrany. Eto zany misy rôle anankiroa. Voalohany, Andriamanitra ny fahafenona rehetra fa ianao mila misokatra ao amin'ny etaeta raha-panambarana miditra ao amin'ny teny ahalala izay zavatra mbola tsy nisehony nefa tiany ho tanterahany eo amin'ny fiainany maro. Tsy marety eka on'Andriamanitra. Hitanareo ilay izy fa maninona Jesosy nikasiana nitranga ilay fanasitranana. Tsisy nahita fa ilay ramatony natratrany satria nahoana arakaraky ny amafy ny pression no isehony ilay manifestation amin'izay. Zany hoe io ady goavana lalovanao io zavatra mampiraviravin-tanana io aza raisina ao anaty fitandrehana atonga anao ilaza hoe vitany amiko fa varavarana misokatra io any amin'ny dinga amin'ny fahalebiazana tian'Andriamanitra isehona amin'izay mbola tsy nahitany hafa azy. Nandeha le vehivavy dia ozy izy le vehivavy tsy takotsonzy azo atao aiza no alehako raha sisy ianao. Todika ny sainy nandre ny amin'i Jesosy izy, nandre ny amin'i Jesosy izy. Izany Jesosy zany hony zao ny zavatra vitany tozy le raha matoa misy fanantenanany amiko eniny amin'izay hoe andalo Jesosy efa nanomana amin'ny fony meloa izy izay le révélation.
nansombotra aviavinakanjo niany azy ny voaraiko oritra tanteraka ny loharanona retina rehetra révélation. Fa manino ireo olona rehetrarehetra ireo rijairo zany no teny manina raha mankany an-tranoko ianao. Ny sasany samy eo daholo ihany fa mitaraina raha hitany moa zany dia mety fa raha tsy hitany zany dia any tsy ny marary rehetra ny nosotran'i Jesosy nisy fotoana fa zay teny nangetaheta sy nitady azy eny an-dalana eny amin'ny kiodalana mitady azy manaraka azy zay manapahatakarana tena mino tanteraka amin'ny fony nanomana ny ao anatiny dia todrian'ny tompo dia mandray an'ilay kasika. Zany hoe ny olona rehetra mifanesika ireo tonga hiandry ny kasika Andriamanitra daholo. Fa le vehivavy nanana révélation tao Malaki tokateny ny 20 toy izy le vehivavy za tsy andry azy kasika fa za mihitsy ny kasika azy. Hitanareo le fahafahana misokatra afaka omeny révélation anao mahita an'Andriamanitra amin'le angle hafa mbola tsy nahitan'ny hafa azy. Zany hoe ohatrany hoe lasa olona anankiray afaka amorona lamody mponoana ho an'ny maro. Tahorinan'io lasa nilahatra daholo amin'izay ny marary hoe aika itsika tsy mila mifanety eny an-dalana manahirana azy. Miandry fotsiny tsika dia torinao rehefa mandalo izy dia tonga dia tenenina melo hoe mandalova fa hikasika anao zahay. Dia hozy izy ny Baiboly zay nikasika azy rehetra koa tahaka ilay vehivavy anankiray dia nisotrany daholo. Zay nataony tamin'ny anankiray dia afaka ataony amin'izy rehetra. Tsika rehetrarehetra zao tsika rehetrarehetra reto tiako hanao zao fomba fijery zao mbola misy zavatra tsy nisehoan'Andriamanitra mihitsy ny fa tia nisehoana fa miandry ny fisokafan'ny etaetan'ny olona anankiray izy mba hahafahan'izay olona zay mifankahita amin'izay angle zay ohatra nyity vehivavy ty koa ary rehefa vaky balina dia lasa mouvement amin'izay somary ty akao an'Andriamanitra. Hitanareo ny révélation tsy teraka ao anatin'ny fiainana milamina. Tsy fiainana milamina mihitsy no hiteraka révélation na fanambarana ny amin'Andriamanitra. Fa misy zavatra mahatery foana ohatra ny voasary ny feno rano e fa raha zany hoe ty ivelany tsisy rano mitete fa tsy maintsy terenao izy vao mivoaka ny juany. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy ny tsirom-piainana tsy mivoaka raha tsy misy mahatery ka misaotra mimpanery mba hivoahan'ny jus. Zany mahatonga anao mianatra tsy manome alahelo ao anatin'ny fo ho an'izay zavatra mety ampiasain'Andriamanitra anery anao androso kokoa. Ilaina ny olana fa raha tsy misy olana tsy ilaina ny vahaolana. Zay nahatonga ny laza ny vavaka anie tsy hoe nataon'Andriamanitra ho an'ny plaisir anao mba hahafahanao mivavaka fa ny vavaka napetrak'Andriamanitra ho amin'ny tanjom-pamalinanao. Raha tsy misy valiny tsy ilaina mivavaka. Raha tsy nanome toky Andriamanitra fa hiaino sy hamaly anao dia tsy mila mivavaka ianao. Noho izany ny vavaka natao hovaliana. Ny antom-pisiany mivavaka hovaliana. Andriamanitra ny nanasa anao antsoy aho fa hovaliako ianao. Noho izany alohan'ny fotoana ivavahanao mila mibahana ao anatin'ny sainao zao hoe misy Andriamanitra efa vonona sy miaina ao amin'ny toerany amaly ahy alohan'ny fotoana andoliako. Raha zany tsy afaka hijoro sy hivelatra ny ao anatinao anam-pahasahiana hiantso an'Andriamanitra. Hiditra tsy ehitra Andriamanitra androany fa zao manany ianao fomba fijery misokatra ho ana fanambarana manomboka androany. Rehefa tonga ao an-trano fataro ny volonté an'Andriamanitra. Hitanareo ty vehivavy ty tonga dia nahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Izy koa mpamaky ny boky n'Isaia ny tena mariny. Mpamaky ny boky n'Isaia izy. Ahoana moa no lazako hoe mpamaky ny boky n'Isaia izy? Isaia toko fahaenina. Alleluia. Isaia toko fahaenina. Manomboka amin'ny 1 tamin'ny taona nahafatesanao izay ampanjaka ny nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianany afo sady manerinerina ary nebanebana akanjo nafeny ny tepolony. Misy ny tepoly. Aiza ny tepoly? Eo amin'ny toerana ivoriany rehetrarehetra. Ianao tepolon'Andriamanitra. Za tepolon'Andriamanitra. Tsika rehetra tepolon'Andriamanitra. Ny assemblée tepolon'Andriamanitra daholo rehefa nandrain'i Jesosy. Dia zao Andriamanitra eny amin'ny seza fiandrianany fa nebakebana akanjo midaraka amin'ny tany. Connecté amin'ny seza fiandrianana ireo vao mifandray amin'ny lamba ny tompo satria ny lamba ny mifandray amin'ny sezany.
Nifatakaran'ilay vehivavy dia zao mpamaky ny boky n'Isaia izy ka ny fanasitanana ao amin'i Jesosy. Dia ozy izy raha mikasika ny akanjon'i Jesosy tonga dia mifandray amin'ny fanasitranany. Tonga dia izany natao hoe tsy voakontrolen'Andriamanitra tsony manome ny natiora maha izy azy. Rehefa vita ny révélation ao anatin'ny olona anankiray misokatra ao an'Andriamanitra, ny ahita ny fahafenon'Andriamanitra, miainga sy miampita avy amin'ny singa an'Andriamanitra. Ny akanjony fotsiny tonga dia nety ilay izy. Ary izy tsy tao amin'ny présence fa tany an-damosina. Tsy nanatrika Andriamanitra fa niamboha. Tany aoriana ny mba azony. Fa rehefa miakohaka tsy azo atao ny aoriana fa tsy maintsy eo aloha. Misy zavatra tsy azonao ilay izy. Misy zavatra tsy azonao ilay izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary nandeha ilay vehivavy dia niakohaka teo anoloany. Ilay fiakofana ao anaty fisaorana eo anoloan'Andriamanitra. Fa ilay fanasitanana tsy voatery eo anoloan'Andriamanitra dia azo raisina fa ny révélation ao anatin'ny fonao dia ahatonga anao ho connecté amin'ilay herim-panasitanan'Andriamanitra, mivoaka avy ao amin'Andriamanitra, azonao raisina avy any an-damosiny iny, azonao raisina avy any amin'ny ilany iny, na kavanana na akaviany, tsy olana izay ndraisanao azy. Fa zao ilay fatakaranao anatinao no mampisy lanja ny kasika ao. Ny révélation ny mampirisika ny ao anatinao anna fahasahiana hikasika an'Andriamanitra. Ary rehefa mikasika azy amin'ny fanambarana ianao dia kasika azy amin'ny vokatra ihany koa. Vavaka assure révélation. Tenenino akaikinao assure révélation vavakao hoe. Averena assure révélation vavakao. Dia averena zao ny atao hoe révélation hoe ny fifandraisanao amin'ny tenin'Andriamanitra mamelona ny ao anatinao, mi-inspiré ny ainao hoe mahatonga ny vision anao iovy. Tsy ahita ny zavamisy fa ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra miatika ny zavamisy. Amin'izay fotoan'izay hoe amin'izay fotoan'izay tonga dia tafatoetra ny fiadanana foana ny tahotra azo antoka ny valiny tsy maharety ao an'Andriamanitra. Halleluja! Zany ny antony vavaka. Tsika rehefa mivavaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mamantatra n'Andriamanitra. Hitanareo le natioran'Andriamanitra fantatrao, ny natioran'Andriamanitra fantatrao. Manomboka maneho ny natioran'Andriamanitra. Ianao manapatakarana ny fahalebiazako. Toy izy Andriamanitra hiavaka an'ireo reto mibosesika fa nahavariana tsisy mihitsy séminaire nampijoro an'i Jesosy izara n'io fahamarinana io tamin'ny olona. Na ny akanjoko fotsiny aza no kasehanareo dia karaha Jesosy ary tsy nampianatra an'izany, za koa tsy hampianatra an'izany. Jesosy tsy nampianatra an'izany. Noho izany tsy hampianatra anareo mihitsy hampiasa mosoara. Tsy sarika ny sainareo hampiasa ny lambako hoe mivoaka eto dia kasikasio. Tsy nampianatra an'izany Jesosy. Na tonga mosoara amin'ny Paoly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy tsy maintsy natao satria be loatra ny olona. Dia nanapatakarany Paoly hoe allo mampiasa onction. Dia ny fanamasina nanamarina ny vavaka Paoly mba hahafahan'ilay hery miampita, izay ilay délivrance na ilay fanafahana miainga ao amin'ny tontolo ara-panahy na tonga n'ilay vokatra satria mbola vitsy ny mpianatra. Fa raha safidin'Andriamanitra ny fanamasina tsy mipetraka ao anaty mosoara fa mipetraka ao anaty olona. Ny olona ny tempolo ny fanamasina fa tsy mosoara. Noho izany ny olona sarobidy lavitra no fitaovana ampiasaina. Izany ny mahatonga ny fahasamihafana nisy na teo Moïse sy Josoa azy. Andriamanitra ny teny foana tamin'ny Mosesy teneno ny vatolampy, te hampiasa ny te hampiasa parôlin'Andriamanitra, teny ny tian'Andriamanitra ho ampiasaina. Mosesy tsy nety nisokatra mihitsy, lazainy fa tsy mahay miteny izy tena ampiasainy farany ozy Andriamanitra hoe teneno amin'izay ilay vatolampy. Tsy fara ho tsoro fa vatolampy indray. Mbola inona ianao lahy tsy niteny fa nikapohany indray ilay vatolampy. Angatanana izy fa tsy faingam-bava. Azo fipetraka ilay izy. Toy izy Andriamanitra hoe tapitra treo satria ny zavatra nasaiko ataonao tsy ataonao akory. Vao nisokatra Josoa, takatra Josoa ilay izy. Izay no mahasamy hafa ny mission mpamoaka sy ny mpampiditra. Moïse namoaka, noho izany afaka mampiasa izy ny onction amoahana. Fa tsy maintsy asisy tena amin'ny parole amin'izay ny olona mpiditra ohatran'ny Josoa.
zay no mahatonga ny Josoa ao anaty ady tonga dia miteny izy hoe ry masoandro mijanona dia nijanona amin'ny masoandro satria nahoana takatra Josoa ilay zavatra andrasan'Andriamanitra. Andriamanitra maika hiverina ampiverina anao amin'ny natiorany. Ny tena marina ny faiblessenao mahatonga an'Andriamanitra mampiasa fitaovana sy manamarina ny zavatra izay ataonao amin'ny fampiasanao fitaovana. Fa ny volonté ompon'Andriamanitra sy ny sitrapony tanteraka tsy ianao ampiasa fitaovana fa ianao ampiasa ny teniny. Noho izany ny harena ngeza be indrindra nomen'Andriamanitra antsika tsosotra fa parole tsy marety tsosotra fa tenin'Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary ny teny dia tonga nofo niara-nonina tamintsika atao hoe Jesosy. Zay no natonga ny teny tsy nitoetra teo amin'ny nofo ela be 3 taona ihany dia lasa Jesosy eo kavanany iray satria maika amerina ny herin'ny teny amin'ny fanamarinanao amin'ny tontolo ara-panahy eo amin'ny olona izy mba hahafahan'ny olona miverina ao amin'ny teny andray fanambarana hifankahita amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka ny mirakla tsy zavatra anankiray hoe provoquentsika amin'ny fomba fijery maha olombelona fa teraka ho azy eo amin'ny teny rehefa manaiky sika ny andray révélation avy amin'ny fanahy masina. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alléluia. Hitan'ity vehivavy ity hoe Jesosy le masoandro mpitondra fanasitranana. Hitan'ity vehivavy ity hoe Jesosy le masoandro mpitondra fanasitranana. Tsy hoe mahalala tenin'Andriamanitra fotsiny fa mahita an' Jesosy eo amin'ny teniny. Tsy hoe mahalala tenin'Andriamanitra fotsiny fa nahita an' Jesosy tao amin'ny tenin'le vehivavy hoe ty le voalazan'ny boky Malaky tonga izy. Dia hozy izy rehefa avy eo za tsy hijanona fa andeha malaky be mihitsy andeha ho any amin'ny lalana izay misy azy mba hifandraisako aminy. Amen. Zany hoe le teny nazaka naniraka azy anao hetsika action. Alléluia. Hoeo amin'le fahamarinana hifanenany amin'le teny izay nandraisan'ny fanambarana. Eno eny misy zavatra hitranga ary io zavatra hitranga io mbola tsy fahita eto ambonin'ny tany fa mangy ao anatina fanambaran'Andriamanitra mialohan'ny hiverenany. Zay no mahatsara anao anatin'ny vavaka mandritra ndraiky amin'ny 20 andro mpifadikanana sy fitokanana atao voky teny feno teny mahita zavatra ao amin'ny teny. Amin'izay anao rehefa mivavaka tsy manao fibedibedin'ny olona mahalala tenin'Andriamanitra sy tsy enjerika nefa tsisy fiatraikany. Fa ataovy mihitsy aloha ny atonga anao mamon'le teny sy andray zavatra ao amin'le teny. Rehefa mandray zavatra ao amin'ny teny dia miova ny vision anao. Manomboka renao mihitsy ny hoe tsy reraka izany ianao. Io hanina io raha voatsoanina ny adiny rora tonga dia mitaky rakiby hoe aiza. So dia venonareo fa tsy mety mba fanipanina koa ary zay. Fa mahatonga anay miaritra tsy renay ilay fanina satria raha vao miala ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia tonga dia misintona ilay nofo midina manana fahendrena. Ny fahendrena zao tsy hoe minana hanina fa ny fahendrena aza mary anohanana ao anaty fitokanana. Tsy marety eka ao anaty. Ny fahendrena rehefa marary tsy hoe kory hoe mandana tonga dia mitady olona manam-pahaizana anontaniana hevitra hoe inona ny tokony atao. Fa ny fahendrena tena fahendrena pura ny zavatra toriko pura ny zavatra toriko mandana amin'ilay Andriamanitra izay nikapohana ho fanasitranana anao. Eno ty teny ity ny fatra farany hita maso talohan'ny nahafatesan'i Jesosy hoe mirakla faran'izay goavana Lazarosy natsangana efarina tao am-pasana. Raha CV ny resahana ny anaran'i Jesosy anarana ampy. Tsy angano mahafinaritra izany. Tsy tantara hoe tena masondriana be ao anaty famakiana baiboly dia misy anganoangano arirarira kely mba anairana ny sain'ny olona. Rehefa be saina ianao ka tsy takatra ao zavatra lazain'Andriamanitra lazainao fangano daholo ny baiboly. Fa misy olona mamaky ny baiboly mahafantatra ny fahamarinana dia misitraka ny zavatra lazain'ny baiboly satria nandray révélation. So dia eritreretinareo fa ny olona rehetra ary nisitrana nikasika ny lamban'i Jesosy aloha tamin'ny voalohany. Fa matoa ireo olondreo ny sisika te handray fanasitrana daholo ny ankabeazany matoa manaraka azy satria tsy manan-katao akory. Fa zao ireo zavatra nila hitadiavany an'Andriamanitra io tsy voatery hampiarika an'Andriamanitra
fa nisy olona na fahatakarana fa namakasika en'andriamanitra fotsiny azy izy dia afaka ho réglé ny problème noho izany ny approche ny amin'andriamanitra miova sy ny vision any tsy hoe ny filantsony ny anery azy hitady an'andriamanitra fa nametraka an'andriamanitra izy hoe namba fotsiny ary dia mety ny dikan'izay zavatra hafa indray nirosony misy zavatra tiako latsaka ao anatin'ny fonareo misy dingana amfiarahanao amin'andriamanitra misy dingana amfiarahanao amin'andriamanitra afaka nokatra anao eo amin'ilay fahalalana ahafahanao miveratra teny hifankahita aminy sy ifandray aminy ary isitraka ny tsara rehetra avy aminy afaka mitroka eo ianao ny olona tsara afaka mitroka eo amin'izay ianao tsy hoe ampahereziny YouTube atsony fa ianao directement mihitsy ny makao amin'andriamanitra ianao mihitsy ny makao ianao mifantoka mijery an'andriamanitra hoe maninona misy olona eto ambonin'ny tany afaka miaona sy mifankahita amin'andriamanitra manana fo anankiray maso roa andriamanitra nanaitra ny olona ary ny zavatra nairin'andriamanitra ny olona tsy ny teny izy hoe andao hifaninana izay tahian'andriamanitra be indrindra andao hifaninana zay olona tena hoe miavaka indrindra eo anatren'andriamanitra sy ampiasaina be osta be sy tsy any mifaninana tadiavin'andriamanitra fozy Jesosy mandranitra fifaninanana aminao ary petera mo ty ava ianao mo ny fitiavanao ava mihoatra noho ny fitiavany reto ampiasao ty fo ty atao vitan'andriamanitra fa ty azo mihoatra noho ny rehetra dia ho hitako ianao io ho hitako ianao raha mbola tafatoatra amin'izao etanao zao tsony mandrakizay afa mihitsy ny karazana sy endrika ahitanao satria rehefa tena feno fepetra ny fitiavana zay mbola tsy hitan'ny maso na zay ndra nisy ny sofina naniditra tao am-pony izaniza zany hoe misy zavatra homanin'andriamanitra mbola tsy nisy teto ambony tany fa amin'ny alalanao ny anehoany an'ilay izy tsy tena hitanareo amin'izay ao amin'ny sekoly ny fitiavana afaka mitsangatsangana mihoatra tsika noho ny fafany maridrefy ny finoanao mangataka zay irinao avy amin'andriamanitra meno avy ianareo matoa zavatra anankiray azonao angatahana dia ny dikan'izay matoa ny zavatra anankiray azonao angatahana dia mbola zavatra misy zay takatry ny sainao zay ka ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita nefa misy fatokina ny zavatra antenaina matoa velo amin'ny fanantenana fantatrao ny fisin'ilay izy ny onction zany activé mietsika ny ositra ao amin'ny sekoly ny finoana rehefa misokatra ny ao anatinao hoe reto zavatra reto vitan'andriamanitra sain'andriamanitra atao dikan'izay mbola takatrao zay mbola hitanao zay mbola azonao sainy zay fa amin'ny sekoly ny fitiavana rehefa miara-miasa mitoetra ny andriamanitra dia dinganin'andriamanitra ny sekoly ny finoana tsy ny onction anao tsony sy ny vision anao no ampiasain'andriamanitra fa izy mihitsy ny maneho aminao zay mbola tsy hita ny masonao zay mbola tsy ndrenesy ny sofinao zay mbola tsy niditra tao am-pony izaniza dikan'izay raha tianao ny fakahita ny fanontonan'andriamanitra anivaka ao anaty ady mandritry ny fitaopitokanao anatin'ny vavaka ka tsy ao amin'ny fonao manontolo izy ka tsy ao amin'ny fonao manontolo izy ataovy azo antoka ny firetanao amin'andriamanitra atonga ny valiny mihoatra noho zay azonao irina tsy ny valiny fanondrinao tsy satria matoa ianao maniry zavatra efa misy fa zay mbola tsy hitany maso mivaliany amin'ny fitiavana mahita olona andro any ariva vehivavy sy lehilahy tena tian'andriamanitra tsy hoe tian'andriamanitra ho masony olona fa tena tian'andriamanitra amin'ny fony manontolo halleloia zany olona tian'andriamanitra zany olona afaka ametraka ny asa arobidi ny fisian'andriamanitra eo amin'ny fiainany ho ambony lavitra noho ny fiainany zany mahatonga ny Sadraka Mesaka Abednego zay tsy ekohaka amin'izay sary olona volamena zany zay manan'andriamanitra mahery zay andriamanitra izay afaka monjy any amin'ny lafaoro misy afo io nenao ro mpanjaka ny Nebokadnezara io lafaoro ro fanaperana aminao satria matahotra no ny ankikelina fotsiny ara miditra io ny limitinao zay mahatonga anao hoe asiko afo satria ny afo ny derainao fa zay le andriamanitra mpahary ny afo ny miaraka aminay zay ny mahatonga amin'laza tsika tsy miakohaka amin'ny présence tsy miakohaka amin'ny présence n'andriamanitra tsika fa miakohaka amin'andriamanitra ny présence tsika hitandareo ny olona raha vao mitondra ny fony iakohaka eo amin'ny présence dia mety izy présence fosika fa tsy possible tsy sitraka ny présence n'andriamanitra ny olona miakohaka amin'andriamanitra ny présence
afaka devieny devoly ianao satria indraindray fanatrehana raha vao tsy miomana tsara ianao anatin'ny fo zavatra hafa manatrika ianao noho izany tsy fiakofana amin'ny présence ny ilaina fa fiakofana amin'Andriamanitra mitondra ny présence-ny. Zany zao révélation hafa koa. Ozy izy le vehivavy sa ozy izy tsy andry mpaminany hivavaka ho aho, tsy andry profety aho ozy, fa zao hifandray am-po amin'ny lamban'Andriamanitra. Dina nataon'ilay vehivavy tsy tonga dia teny an-dalana izy aloha. Voatokana hitady anao aho, teo eny amin'izay misy anao aho, asanatro ny tanako any aminao, ikasika ny lambanao, teo amin'ny fanatrehanao aho, anamasina ny anaranao aho, anao viveriana aminao zay momba ahy, ho amarininao fanahy. Tanetrano izy ozy izy le vehivavy Jesosy tsy lenao hitako eny an-dalana fa lenao hitako eto nefa tsy hitany masoko aloha. Fantatro fa ny fananao afaka hiaino aho mihoatra lavitra noho ny orakoraka eny an-dalana, tsy hitako fifantohana. Zay le vavaka sy fifatikany mpitokanana afahako miombona ambana aminao. Amen. Oeto aho mehoan'ny fafahana afahako makasika ianao Jesosy aho. Fa zao raha voakasika ny lambanao fotsiny azy tonga dia mety ny rehetra dia zao tondra-peo anazy le izy. Fa maninona no tondra-peo an'le vehivavy le izy? Le fanasitranana ny tsy hoe surprise teny an-dalana efa nomanina tany an-trano. Zay mahatsara ny titony ity, misy vavaka sy fifatikana, misy fanomanana be atrehana azy. Halleluja. Tsy voatery isisika mahazo ny anjara ianao. Halleluja. Fa mikasika fotsiny dia mety. Amen sa tsy amen? Batovy amen tsara moe. Azadiny fa ny révélation d'Andriamanitra mibitsika aminao zay mety sy mahafinaritra azy amin'ny alalan'ny fanahy. Lasa sensible amin'ny feony ianao rehefa tena mangetaheta azy. Maro ny olona efa nilozany ny etahetan'Andriamanitra marina, manomboka tsy manisy ainao anatiny otsony ny teny amelona ny eo amin'ny fiainam-panahinao, fa manomboka maheno teny ianao dia ohatran'ny maivana aminao zany mihoatra noho ny feo hafa rehetra. Zay le toe-po tafasaraka. Dia mety hipiny teny ianao hoe dia efa manahoany anina angareny zany tsy nanana an'izany. Efa lazaiko aminareo fa nyresaka fiombonana amin'ny tenin'Andriamanitra tsy jerevan'olombelona fiainao sy Andriamanitra. Mazava zany. Noho zany azafatra pampitany fiainanao amin'ny afo zany, na zaza zapitahana amin'ny fiainako ny fiainanao midira ao amin'ny teny ny rana hiteny aminao mba ahafahanao manakse manokana. Jesosy ombonantsika. Tsy voatery isy anareo vao hitan'Andriamanitra. Raha dison'i Jesosy nareo tsy hitany ray. Fa tsisy olombelona solotoenan'Andriamanitra zany ka tsy maintsy misy azy vao afaka hifankahita amin'Andriamanitra. Ny rehetra akoatran'i Jesosy iraka nambaran'i Jesosy daholo. Ka za mpanompo kely anambaran'ny fahamarinany ilaza aminareo fa efa vita amin'ny famonjena mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Zay ny rôlako. Halleluja. Halleluja. Tadidio tsara fa rehefa ny filazany tsara ny mandron'olona, olona ny tondrony fa tsy Jesosy. Rehefa ny filazany tsara ny manindraindra olona fa tsy maneho an'Andriamanitra tanteraka. Ny fiafarany zavatra toriana rehetra lasa tahotr'olona fa tsy tahotra an'Andriamanitra dia tsy ao Andriamanitra. Ary maneho zay le fitaka anakana ny fahitanao an'Andriamanitra amin'ny fotoana iveren'ny hitsenanao. Ny olona rehetra fanaja daholo eo amin'izay toeram-panendrena anendren'Andriamanitra azy.
fa ny tahotra, ny ovitra, ny fanajana, ny voninahitra, ny fahalebiazana, ny fanekena, ny fiankovana, ny fanandratana, ny fahatsarana. Tsy misy afa-tsy tokana ihany ny mendrika azy. Dia ilay Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, ny fanan'Andriamanitra izay miasa ao anatinao, ilay Jesosy izay niaritra sady Andriamanitra ny olona mpanelanelana amin'ny ray mandrakizay ary antoka hitondra fiainana be deaibe ho antsika, tsy misy afa-tsy izy mendrika ho amin'ny fiderana mandrakizay ho azy rerana izany. Hosana amin'ny avo indrindra, halleloja! Mendrika ianao mpanjaka, halleloja! Ka fototra ny révélation. Inona hoe? Inona hoe? Ozy izy Paoly nahita révélation be loatra Paoly ary marina zany. Raha maka ianao Baiboly ny Genesisitsika anie asan'ny apôstôly, miaingo amin'ny asan'ny apôstôly ny Genesisitsika. Dia raha mandinika ianao ny epistily nosoratan'i Paoly rehetra, ny epistily nosoratan'i Paoly rehetra dia manambara zavadalina ny amin'Andriamanitra. Petera tena nanaiky ozy izy, raha Paoly tsy niaraka tamintsika fa ny zavatra teneny mihoatra no zavatra lazaintsika. Niaiky Petera fa mbola manan-javatra hafa Paoly. Ka tsisy limite na rindrina ahafahanao mamaritra hoe atreto Andriamanitra, ianao voary, izy pahary. Ka ny olon'ny saina sy olon'ny prinsipa matetika mikatso daholo, satria nahoana ny olon'ny saina tsy afaka hivelona amin'ny finoana zany. Spirituel ndresahako fa tsy intellectuel. Dikan'izay ny fatakaranao voafetra. Noho izany mila miditra ao amin'ny teny ianao miaraka amin'ny fo mangetaheta ara-panahy. Velariny ao anatinao fa mifankahita amin'Andriamanitra amin'izay endrika mbola tsy nisehoana na tamin'iza na tamin'iza. Meo ny kalitao amin'ny fanondora tena tsara, meo ny hetaheta-po ahafanao tena miandrandra zavatra tsara sy mihoatra avy amin'Andriamanitra. Dia zavatra hitranga aorian'izay hoentin'ny mitsangatsangana ianao am-pony. Halleloja! Fa iza ny mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahiny ihany. Tahaka ny olona tsisy mahafantatra ny eo am-pony afa tsy ny fanahiny olona ihany. Fa ny fanan'Andriamanitra no miteny amintsika izay zava-miafina ao am-pon'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy ho vahiny amin'ny zavatra tian'Andriamanitra hisehoana sy zavatra tian'Andriamanitra atao. Ka rehefa miditra n'io vehivavy io no misy zavatra be dia be ahafahanao mifankahita amin'Andriamanitra. Hoay, hitan'ilay ramatoa hoe hoay, izay ataoko fahenina kay ny akebakebany akanjony miraraka avy any amin'ny za mety tsy atakatra ny seza fiandrianana fa eo amin'ny tempolony azy ao. Halleloja! Izany eo amin'ny tempolony na fotoana na iza toerana misy ny tempolony. Tempolony moa izy zao Jesosy ny tempolony mandehandeha sokatra ny sain'ilay ramatoa, fa raha vao makasika ny tempolony fotsiny tonga dia vita tanteraka satria connecté amin'ny seza fiandrianany. Izy mety tsy hitako fa ny tempolony hitako. Halleloja! Ianao koa ohatra zany. Tempolony fanamasina ny vatanao, ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao, tsy natao ho raraka eto ambonin'ny tany zany ianao. Ninona zavatra etra lalovanao eo amin'ny fiainana, ny fahafelon'Andriamanitra afaka hijoro hanampy anao amin'ny lafim-piainanao iray manontolo. Ao anatin'io fahasarotana io misy révélation tian'Andriamanitra hisehoana ao. Noho izany aza kivy ao mandalo fahasarotana fa mandana miombona tsara amin'Andriamanitra, fa raha misy nibitsika ho avy manaraka atonga ny rehetra ho délivré ao anatin'io zavatsarotra io dia ilay hevitra omen'Andriamanitra ianao satria nitokana ianao nandritra amin'ny roapolo andro mavaka sy vadikanina nandray zava-baovao avy amin'Andriamanitra. Misy zava-baovao. Ataontsika ity an-tanana mafy eo amin'ny tompo. Halleloja! Mahita faraka amin'ny roapolo andro mibavaka sy fivadikanina mangin'Andriamanitra anao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Mino an'izany ve tsika? Halleloja! Minofa hiasa Andriamanitra. Minofa tanteraka eo amin'ny fiainanao zany fahamarinana zany. Minofa Andriamanitra hijoro anamarina ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny sitrapony sy ny planiny ary ny programany. Minofa tsy ho raraka mandrakizay zany ianao. Minofa tsy ho ravy zany ny tokantranonao. Minofa ny asanao tsy very zany. Minofa Andriamanitra hiaraka aminao foana. Ary minofa ilay fanasitrana hitranga foana. Minofa tsisy varavara amin'ny fasana hisokatra ho anao zany. Fa mbola ilain'Andriamanitra ianao velona trapamonjena atanjaka foana andeha anatanteraka ny sitrapony. Mino koa fa tsisy tahotra fahafatesana zany ao anatinao. Io koa neto ambonin'ny tany tsisy fanapera zany. Zany lazaiko anareo fa raha reny olona lasany amin'ny Jesosy ireny tenenao verimbereny eo, veriny eo tonga dia fela-pelahany tsirairay avy. Eny miteraka izay milanao inona ozy izy? Za zao ny tany na verin'Andriamanitra. Raha mifankatiavaka satria tamin'izany mbola tokana ilay
non telo za menadany zaza roa tena ohatrany hoe mambery le fiainanao ianao mavita tsy mihinakanina ho an'ny akonao zany hoe tianao le akonana fa zao vao nanomboka verina avy any fa naninona koa raha hoe dia sorosorena tamin'ny zareo zany a ny antony dia tsotra hafa mihitsy ny any teteny aminao tsy tia fiainany tia ny fanaperana misy fotoana tia ny devolo fafanao anatin'ny sain'ny olona fa olon-kandalo izy raha mbola matanjaka dia zay le fandrika ampidirany devolo programa atonga anao tsy afaka eo zany tsy afaka eo amin'ny nofo zany mihitsy ianao fa mila amin'ny fanampian'Andriamanitra ianao vao afaka eo satria io nofo le toerana mampidina ny fiainam-panahinao tsy toky amin'Andriamanitra mila mangalatra kely io mila misoloky kely mila fetsifetsy kely mila kapotsaka kely mila azareo fipetraka le izy mila zavatra be deaibe eo mila loka matsiro mila vary tsara mila inona koa moa zany mila desera vacances any amoron'ny beach ilain'io daholo zany tenao ka hoe zany ilain'io mila fiara io tsy te ndeha tongotro zany io tena zero masina hoe zany io zany hoe fa zao tadidio hoe zany rehetrarehetra zany hoe tsy mandrak'izay mila ianao mahatsapa n'ity fahamarinana ity ny elanelana misy ny fahafatesana sy ny fiainana ray segonda misy fotoana fria zay fotsiny tsy eto ianao tsy eto za tsy aniry mba hisy sedra kely an'izay alala hoe tena marina ny zavatra lazay mipastera tsy aniry an'izany fa zay efa nandalo an'izany rehetra manam-pahatsapanao anatin'ny fony le manotro tena tsy mety tsony ty fiainany ty raha tsy misy ianao tompo mieo sansy aneo sansy halleloia satria renao mihitsy fa raha mbola misy zavatra tsy vita mission anao eto ho adininy ianao miala eto fa io fahatsapan'ny olombelona io vao miala amin'ny vatany dia mitovy amin'io fahatsapana eto ambony tany io ihany ay ny hain'ny olona tsy ao anaty nofo mila fantatsika zany ny antony ivavahana amin'Andriamanitra zany ny antony hanoloran-tena sy hitandremana tsara ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana tsy ny zavatra etra ny andotono ny fietreretanao dia eritreretanao an'izay tiano teneninao avy eo anao milaza fa marina le izy mivavanao mitendriny efa tsy marina le izy za impiry vao fitako zany dia farany aleo tsy nanotsony misy zavatra indray tena iziriziriko mihitsy zoraka mivoaka avy any tsy zay akorokay nanenina marina mafy nefa le zavatra rehetra efa nataonao daholo any amin'izay tianao hitondrana anazy sy eritreretana azy kitanareo Andriamanitra tsy mba tsy marina zavatra gratuit zany tena tsy maintsy mamaly Andriamanitra amin'izany noho izany aza vela izy zavatra eto ambonin'ny tany ka zavatra fantatro hoe ratsy vao may ataonao nefa tsy maintsy hotsinjainao ny anaran'izay joro tsara eritrereto zay tokony atao sy zay fomba tokony hijoroana lalam-pianana ray manontolo ho any an-danitra tsika fataro zay tokony atao anaty vavaka tsy fatikanina stop eo zay tokony stopena irso zay tokony irsoana hijoro zay tokony hijoroana mandehana amin'izay tokony handehanana mahaiza miaina ao amin'ny tenin'Andriamanitra mangala révélation amin'Andriamanitra mihainofy ao an'Andriamanitra midira ao amin'ny tenin'Andriamanitra mareta ao anaty vavaka mangata zavatra mbola tsy mareteka ao an'Andriamanitra ka tsy afaka tanjaka mihitsy mivavaka ao raha tsy misy révélation manohana azy mitsangana eo mitoerana misy ianao afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika ray manontolo ho an'ny andro anyariva manokana misaora azy makasitra azy tompo vangio amin'ny teninao vangio amin'ny fananao amin'ny alalan'ny fanambaran'Andriamanitra mba ahafahako mifankahita amin'ny fahalehibiazanao ampitoetra fiadanana ny olona anankiray rehefa mifankahita amin'ny maizy azy an'Andriamanitra dia ty zavatra anankiray ty tsy maintsy tafatoetra misy pe ao tsy maintsy misy ny pe ny fiadanana tsy maintsy ao anatinao tsy maintsy manjaka ao anatinao ny fiadanana ny olona rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tsy maintsy manjaka ao anatinao ny fiadanana Jesosy niteny vao nahita mpianana ny fiadanako nomeko anareo fa manino Jesosy tsy nanome fanasitrana tsy nanome arena tsy nanome vola tsy nanome trano tsy nanome ninona tsy nanome vaolana fa tonga dia fiadanana aloha fiadanako nomeko anareo isaky mahita mpianatra izy fiadanana foana ny tononony zany hoe zavatra anankiray tena anisan'ny sarobidy mihoatra lavitra ny zavatra angatanao zany le fanomezana nomen'Andriamanitra dia Jesosy hoe mandraka andro anareo mbola tsy nangataka na inona na inona tamiko
ndika zay le fanomezana sarobidy tsy nomenao lantsa fa le fanomezana ilainao no nasesika eo foana mambavaka. Androany arivo mangata amin'Andriamanitra, tompo sokafo ny foko mba ho lapa ny fiadananao, oka ny sitraponao anjaka mahery ao anatiko. Zay zavatra rehetra mifamahofaona vesatra eo amin'ny fiainako, fantatra Andriamanitra fa vokatry ny tsy fahatomombanana ara-piombonana aminao avokoa zany rehetra zany. Tsy tonga eto ahitadolona fa tonga eto ahiombona aminao, tonga eto ametraka ny lanjan'ny fisinao ho ambony lavitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tsy mavesatra tonga eto Jesosy satria efa nandray zay avy aminao. Ianao mihitsy no laza makanesa ty amiko, ianareo rehetra zay miasa fatra sy mavesatra etana, fa zany no nomenareo fitsarana. Raisiko ny fitsarana avy aminao, raisiko ny fitsarana avy amin'ny Jesosy androany arivo, raisiko ny fitsarana avy amin'ny Jesosy androany arivo. Mandraisa fanasitranana avy amin'ny Jesosy amina fomaratra sy vesatra androany arivo. Aoko sitrana ny ao anatinao, aoko isy fitsarana eo amin'ny fiainanao. Reo ratra rehetra tany amin'ny lasa le vonitsika amin'ny herin'ny rano Jesosy zany, tsy anaketsy anapahefana eo amin'ny fiainanao. Mahita ny fisokafanao amin'ny révélation avy any an-danitra. Hitako ny tenin'Andriamanitra fa tafatoetra ao anatinao, manapaka ao anatinao, manjaka eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso zany amin'ny takarivo ity dia manana fahasahina ilaza fa velona Jesosy, tsy misy ny tahaka azy. Tsy afaka handavoany fanoherina rehetra fa miaraka amin'Andriamanitra sy ny fiarovany feno tsy ho raraka mandrakizay lehibe sady velona mpanavitra, izy miaro ary ny anjely mitobo manodidina. Halleluja. Naiza lehako tsy rery zany fa miaraka amiko izy, na ny ampandriana na mifomaraina na ny amin'ny toeram-piasana na amin'ny fivoriam-bavaka, naiza izy ny laza tsy afoina andao akory. Halleluja. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mazoto toerana vetivety anao fanaritsika ho an'Andriamanitra, aza mbola miala fa orinan'izay mbola hitoy vavaka ho anareo. Filazana manaraka. Halleluja. Tain'Andriamanitra tsika rehetra ary misaotra azy mandrakarivany amin'ny fahafahantsika tsy tapaka, mbola miaona mifampahery mandray tenin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Programantsika rapitso aza tonoina amin'ny programantsika verina eto amin'ity toerana ity, tsika rapitso maraina amin'ny 7 ao anatin'ny fotoanan'ny communion, ifandraisantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Amin'ny 7 ny fotoanantsika rapitso maraina dia asaintsika rehetra ao anatin'izany fotoana izany. Ankoatran'izay ny amin'ny herinandro manaraka iny dia tahaka ny programa efa mahazatra antsika ihany ny programa rehetra amin'ny herinandro tsisy miova. Ny alatsinainy dia ny sekoly ho an'ny fanasitranana etsy amin'ny Shoprite ao amin'ny rihana faharoa ny fotoanantsika amin'ny 7 maraina. Ny talata sekoly famahana olana ary ny alarobia sekolin'ny tokantrano ny fitahina sy ny fanambinan'Andriamanitra. Anasanantsika ireo fotoana sarobidy rehetra reo, tsarovy fa sarobidy zany fotoana andraisintsika tenin'Andriamanitra zany. Ary matsiaro ny tenin'Andriamanitra ko voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia izao ny ataony ny tenin'Andriamanitra hoe ho avy ny andro Jehova anaterako mosary amin'ny tany, tsy etaetakanina nefa io na fanirian-drano fa faniriana andre ny tenin'i Jehova. Dia tady ny olona ozy izy ho any amin'ny atsimo ka hatrany amin'ny avaratra tsy nanana rehefa nafa-tsy ahita, fa zao fotoana mbola mety. Halleluja. Fotoana mbola mety ary sarobidy ny tenin'Andriamanitra dia hozy aminao hoe reo fotoana rehetra reo raha mbola azonao atao dia ataovy izay ahafahanao mamonjy mandray zany tenin'Andriamanitra zany. Ary hitantsika ny sarobidiny satria hafa mihitsy ianao miatrika ny journée anao mandray tenin'Andriamanitra aloha vao miatrika ninina amin'ny fiainana. Dia hoy ny tenin'ny Mosesy hoe tsy andeha zay raha tsy eo ny fanatrehanao. Dia tena hoe miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao manatrika an'ireo fotoan'ireo dia miatrika koa ny tontolo andronao. Dia ireo ny fotoanantsika zomantsika miverina eto indray amin'ny fotoana mahazatra antsika isaky ny amin'ny 4 eto amin'ity toerana ity ho tahin'Andriamanitra tsika ao anatin'izany fotoana rehetra zany. Dia toy izy ny vavaka fandraisa amin'Andriamanitra ary ty herinandro farany ity no herinandro hiatrehantsika, ny herinandro farany amin'ny fifadikanana. Dia mifatoho tsara ianao fandraisa amin'Andriamanitra dia mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao. Injiro ny tananao dia dao hiaraka hivavaka tsika ary
raha eo misaotrany amin'ny fitiavanao sarobidy izay asehonao a nafana mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao androany ianao ilay nyteny ao ka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra ianareo anatrehako ndreto izay manome voninahitra anao ndreto izay makasitraka tamin'izay rehetra nytahinao sy nanambinanao ny fiainany tsirairay avy ary ndreto izay makasitraka anao amin'ity andro androanyity satria matsiaro izay hoe ianao ny rehetra eo amin'ny fiainanay ndreto atolotray ny fanatitra eto anatrehanao mba hakasitrao zao fa vokatry ny fonony tsirairay avy anomezam-boninahitra anao ary voatany fanatitra ka ho fanatitra nkasitrahana ho voninahitry ny naranao reny ihany a amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ity hafa mafy ianao ho an'i Jesosy. Alleluia. Ndao tsika iorakoraka mafy be ho an'Andriamanitra ary. Alleluia. Mangataka musicien mba hiditra kely daholo Daniela vetivety. Alleluia. Misy hira kely mba tiako ataony Daniela fotry ny eo apoky le izy dia izy ny tiako hira kely azy vetivety. Tsika teatany mafy be ho an'Andriamanitra. Afofa any amin'ny lanitra ny tananao dia manana ianao fahatsapana ny asarobidy ny fomba an'Andriamanitra ho ambony lavitra noho ny fanotronan'izy eo amin'ny fiainanao. Sakafo ny fonao dia mahatsiarova fa raha Andriamanitra ny momba antsika tsy ho raraka mandrakizay zany tsika. Alleluia. Tsaroky ny lanjan'izay iry zay a tamin'ny fotoana anankiray ny atrehanay zavatra anankiray zay teo amin'ny fiainana
tena tsapako hoe raha tsy teo Andriamanitra dia efa tsy tetsontsika fa satria teo Andriamanitra dia mbola etotsika androany. Alleluia. Jesosy tena sarobidy be amin'ny fiainana ny fisinao, tsy hoe satria manam-pinoana be zay fa satria manotrina na ianao. Androany hariva Jesosy mivavaka ho an-tsirairay avy, aoka izay rehetra tonga eto ka manokatra ny fony dado, anam-pitsahara, anam-piadanana, anam-pahatokiana, fa tsisy rery zany eto fa ianao eo amin'ny fiainanay foana. Ianao ilay tokana rehefa manatsotra ny tananao dia miteny malefaka ao an-tsofinay hoe malala eo masoka ianao, be voninahitra ianao sady tiako. Tsy hamelanao kambody hakaty aminao a, tsy hamelanao irery hafahindraobanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ko satria mahatoky ianao Jesosy, miaraka aminay ianao Jesosy, manohana anay ianao Jesosy, manoatra noho ny mpandresy zahay miaraka aminao. Halleluja. Sambatra zay Jesosy a, tokonay foana ny teny aminao hoe anompo anao zay mandrakizay, anaiky ianao zay mandrakizay. Ao amin'ny fahatenam-baovao dadanay ianao, fa ao amin'ny fanjakana mpanomponao zay, ary ao mandrakizay dia sakaizanao zay. Tianay loatra ianao. Halleluja. Ny ambony indrindramiko Jesosy, tsy arena, tsy fahasalamana, tsy fananam-be, fa ianao ny ambony indrindramiko. Halleluja. Tiako, tiako, tiako nianatra anao, tiako, tiako, tiako nianatra anao, tiako, tiako, tiako ianao Jesosy, tiako ianao Jesosy, tiako, tiako, nianatra anao, tiako, 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 nianatra anao, tiako indrindra Jesosy, tiako, ianao, ianao Jesosy, tiako, tiako, tiako nianatra anao, nianatra anao, nianatra anao. Hallelujah.
azadino ny fotoanantsika raha-pitso maraina fotoanany fandraisana fandrasan'ny tompo a inoko fa fotoana mangeny tompo anao a manokana ihany koa amin'ny alalan'ny teniny raha-pitso ny voaka ny loahevitra sy fahendrena zay hitarian'ny tompo atsika mandritry ny herinandro indray a ao anatin'ny kiondalana fara mivavaka sy fifatikanina nataovy azo antoka ny fahatongavanao a iombona amin'ny tompondray ahetretsika an'izany rehetrarehetra izany amen manonona ny fiadanan'ny tompo anisam-batan'olona androany ariva raisyntsodranjo zay tononoko mianaran'i jesosy hitahanareo ane jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra mitavany aminareo ne jehovah ka mindra fo aminareo ananatra mitavany aminareo ne jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen nazareo ny fiadanana fa ny fahasoavan'andriamanitra ny matoy izao a fa ny fahasoavan'andriamanitra ny matoy izao anareo teteneny hoe fiadanana ho anao hoe a fiadanana ho a hoe a fiadanana ho antsika rehetra tahiny jesosy daholo